sao tsy mety indray aleoko miala aloha ny androany sao tsy mety indray zay atao sao tsy mety indray ka mbo fitakao sao tsy mety indray zay atao sao tsy mety indray aleoko miala aloha ny androany Rado a fa maninona ianao raha mba miakatra kely eo amindrimino eny iakatra ihany aho fa avelao aloha izy akaina kely voeko ve izy ny tonga dia hoelingeleniko sady tsy tindry mihitsy atsika sindriny eto dia miresadresaka tsy hoe tsy tiako fa menatra fotsiny ny anao tiako fa zao Rado a hitanao tovo maninona izy tena lasa niova be mihitsy izy niova ahoany tia vavaka mahay mibebaka ary ianao maninona zao Rado a tsy mahasoana ikiny ditra e fa za ve maditry Ji to mangina be fa avaizakondry Rado a mazava daholo zao ny zavatra fa zavatra inona ry fanja iresaka milaza mino a mifonaky sheria mahamelaky afa tena diso a sheria fona tamin'ny raha tsy vitako taminao nanenako tolony zavatra vitako taminao so ihany fa mbola antain'Andriamanitra dia mbola afaka niona taminao mbola afaka manao izao fonako izao endry seriery a za zany dia mba miangavy an'se aza dia ampijaliana ohatran' izao ry se iny very zanako iny a ory dada mivero a raha mbory tamin'ny maray aman-dreny anao ianao a tsy feno fitiavam-bola ary tsy feno fitiavan-tena dia tsy ho sarotra ohatr' izao koa akory ny fandehan'ny zava-misy eny e tsapako fa diso zahay ka dia mifono zay riery dia mifono amin'se ihany koa ny amin'ny vero tsy tarise fa olombelona ka dia mety diso ka dia mamelary se ny elokay aoka aloha mihitsy aloha ry dada tsy azonao mihitsy moa hoe mbola betsaka ny zavatra tokony alamina mbola betsaka koa ny zavatra tokony hoporofona
na izany na tsy zany dinio tsara ihany e. Sao de tara loatra ry sia, sao de tara loatra fa diso fantatro loatra matsy ny vero zanako iny ary fantatro loatra ny toetrany, ka izay no mahatonga teny amin'se hoe dinio ihany fa sao de diso tara loatra e. Fa inona ny tiana olazainy e? Ka zay dinio tsara de eritrereto izay voalazako rehetra izay fa merimerina foana ny hoe sao de diso tara loatra e. De dinio tsara hoa eritrereto tsara izay voalazako an'se zay. Sao de tokony aleto ary aloha e. Ndraiky ry sisi, tsisy zava-miafina tsony anie izao e. Petra alondry sisia. Toy izy ny tenao ry fanja. Izao e, alatsony daholo ny nampiasain'i Sophie. Eny e, efa fantatra anie zany e. Fa tamin'ny fomba ahoana? Irija no nangalatsony. Maninona? Rija? Izao e, ho tantaraiko aminareo daholo ny fandehan'ilay notera sy lesony. Zao a manomboka izao ianao tsy laiko mifanerasera amin'ny ridradritra intsony. Andray kosa rato. Ianao indray miaroaro azy eo a. Fa tsy mba afaka iova ho tsara mihitsy izany ny olona aminao. Sady izao e, tiako Rija, mingavy anao nefa tsy hanaonao foana aminy. Izay tokony hampandehan'ny orinasa tokony eritreretintsika. Sady izao tadidinao tsara, fa rehefa nametraka fitoriany ery dia mety efa ho avy ao koa ny polisy akanao. Zao e, dia hakatrao mitovy aloha, rehefa avy eo dia hifanatrika amin'ilay hery koa. Zay fa lasa maninay fa tsy afa-manda tsy mba sitrany hoe irery. zao sisy alahy ratovo a. Zao sisa nefa ranolahy. Rato aza raha tsy hainantsony letsia, mifona amin'ny raha tsy fitako letsia. Fa tsy nieritreretiny lahy sady tsy mba nisaitsainy lahy akory. Fa mino izay tsy tia lahy nampijaliany lahatra amin'izay. Iny nanakaramany lahy natany Antsirabe. Mino izao makarakara lahy amin'izao. Tsy mba tsakotsakony ny eritreritry lahy vely tia lahy amin'izany e. Fantatro letsy zany a. Efa mifona tamin'ny mino angeletsy ahy. Aza lehilahy fangolo ka le. Ay lahy manao ratsy dia zao lahy mody mifopony eo. Rata, tena male mety mandrakizay angeletsy ahy. Efa nandry ny valinasako sahady a, ary efa fonina koletsy any.
iandra sazy hafa fa soletsana baly aho rehefa voafonjo ny fanahiko le sy te ampy aho. Fa zao lesy ndeha ho any amin'ny rahery hifanatrika amin'le ry fona amin'le ry sady za koa efa vonina iova raha teo. Tesako letsy mba ataovy sy atongavany ery aty. Eny ho ampitaiko any ny afatra lafa zao. Isy feonambe nomaniko any rehetra rapitso mikasika ny sosiete zany atao ataotrany mino mba hampazava tsara ny ty resaka ty amin'izay. Ho tain'Andriamanitra lahy. Zay lesy fa lasa aloha. Fitiavako anao tsy notambazana vavokatry ny fo tena ty toko indrisy anefa isofianteva ivadikada ka naleoko aloha nanindry fo dia ahoana seriery ka makaina ve ka manelingelina be anao mihitsy ve zay zao riery fa ahoana ka tsy za mantserisehy fa saika mba nisy resaka ho ataonay mianaka amin'se zany zao ve ay azafady tonga ao hitadasy zao ay ampandrosoy ary izy ka tsy aloha ary aloha zokony aoriana ny resantsika fa mba andray olona kely vetivety aho aloha sady mba nararoatra isotra ny dadany potikoa aloha ka nareo mianaka mivadika kely tsy anefitra tsy dia aleo fa ampitaiko amin'ny afatra ao langabe natao fitaovanao nanafinanao ny ratsy izay nataonao atry izay ka inona ny vaovao ry izy mianaka tsy dia misy inona korriery fa manahoana daholo aloha nareo aty salama tsara e mahafinaritra zany fa izao ry se tonga aty izahay mianaka fa misy teny tianjao tenena amin'sehony ka zay ny antony akaranay ka inona zany vaovao nentin'ny sery zao tsy dia misy ambara firy ry se fa mialatsiny amin'ny senga mba no voalohan-teniko ka zay no tsapako fa maro mihitsy ny fihetsika maro sy ny fiteny tsy dia mendrika nataoko tamin'izay ireny tiako loatra mantsy-body niezaka ihany any nanadino azy nefa voamaika any retareta tato anatiko izany ka dia mamerimberina ny fialantsiny amin'se ihany no ireo zavatra nataoko tamin'se marina tokoa zany sery zao nalam-piainana daholo anie zany rehetrarehetra zany nefa lojika amin'ny fitiavana ihany koa
fa raha ny amiko izany hoe tsy nitazona lahelo mihitsy tamin'ireny rehetrarehetra ireny sy ireny zavatra ny seretrarehetra ireny sotra betsaka rysia miveriko oatra ny zavatra tsy misy mihitsy ary reniko nefa na izany na tsy izany aza asa aloha tsy fantatro izay tenen'ny bodo eny e marina izany za koa moa eto ray aman-dreny ohatra ny tsy mety raha tsy tenika mandray antsara ihany inona moa fa dia araka ny tenin'ny tolomanao hoe izay tsy miato ny olom-bodo ary izay to fo mpamosavy ka tena mahafinaritra izany fifamelanareo amin'ny rahalahy zany a dia misaotra betsaka anareo amin'ny rahalahy zany fa na izany aza mba te hien'ny tenin'ny bodo e tsy hitako tsony izay tenenina fa za koa faly be fa koa te anontany hoe nareo mianaka izany dia androany eny dia hiverina ody eye somary maimaika ihany izay io satria mbola be da be ny zavatra ho ataonay any tanàna any sady ho mpikarakarana ny raharahantsika koa ne izao e izany tokoa fa ianao ane afaka ny mbola mijanona aloha e fa rehefa avy eo zao miverina makanao rehefa vita daholo izay zavatra rehetra atao any sady inona koa moa mbola nampian'izy mivady koa fa misy zavatra lamina ty dia aleo mihitsy aloha za hijanona kely eny ary ka zay moa no ela tena marina rery lava sy fo ny fitenenan'izay ho any abetsyle ho any ka tsy aloha zay angatadalana aloha sa ahoana se marina izay aloha zay angatadalana aloha serery sangamba aloha e nareo mianaka ve dia hofahanandresaka fotsiny eto fa dia tsy mba misy zavatra kely rahantsika mihinana tsy aloha veribody mba hanaovana dite kely va intsika fa dia jerena eno a aza misahirana ry sea tsy aloha ve aloha mba miara-misotro eny ary tsy maninona fa miandry kely eto ary zay raha ohatra mananina fa dia zay fanja aza te manao midolo-po moa e toraka izany koa anao sisia tena nanenina tamin'ny fihetsiko taminao a efa tena mamana aina tamin'ireny fa netin'le fahazaran-drasy dia oka re izay ry tova aleo ny lasa omba ny lasa e sady fiainam-baovao koa nge izao no tokony eritreretiny fa zary fanja tena menatra amin'ny maman'ireo mihitsy ahako tsy samy eo anaminy mihitsy aho zao fa aleona ny fitsaboana azy aloha no mahasoantsika fa ono a sao dia manelingelina ny fiainanareo aloha ny fisiana hiato e eno a sady izay koa ne samy manana ny tokantranonay daholo e ary reto a tsy olan'izany fa sady raha ny tena marina raha dia zay tokony hiala ei izay tokony atao momba ny orinasa sy le resaka alatsiny izao ny tokony ho hiverina raha ny momba n'iny indray a dia hitako hoe ny hevitra rato izany no tena mety ilay hoe mpanao fivorem-be dia mino daholo ny rehetrarehetra izay ny hitako hoe tena mety
Mangina fa mbola ao anatin'ny alahelo izy ka tsy maintsy hoe zay aloha e fa rehefa atoato rehefa mandingina rehefa atoato tsy maintsy mitony ihany izy fa mangina rehefa mbola ao anatin'ny alahelo mafimafy izy na dia zany be zany dia tsy mavelony antony ndato fa fofona taminaty ny zato ambinona koa eno a mangina fa sady tsy mahasalamanao any izy zao e sady etetsoza zakely mety so salama mavy zakely raha vao ataonao e fa mangina amizay ny volana ny taona mbola mana tena fony zao aty Andriamanitro ianao mitady anao fatratra fa mangeta Andriamanitro ianao no fialofako Andriamanitro sery eny Andriamanitro ianao no fialofako aza tezitra be ohatran'ino se feno fahoriana raha ny fiara ifona sy angatapa-melana amin'ny saina tondehako eto satria tsapako vadiso amin'ny fofonensehatra amin'izay nefa Andriamanitra se mahita ny eo am-poko fa moramora amin'isany ely izy zany hoe mifono zany fa zay teanao elika rehetrarehetra zany mifona dia vita tsy alohan'olona rehetrarehetra le sy manao adalàna dia mifona dia samiala tsy izany sera ery ekeko fa diso aho misy tsy netiny nataoko fa saingy voarebirebin-dratovy tamin'ny kely foana lesy ny saiko lazay ny amantsy fa se mifositro fahantrana izao nanodikodina ny sosiete namono ny dady ankehitriny nefa efa fantatro daholo ny marina rehetra ary efa ampelantanako ny pirofo miara-manaiky izay rolahy fa tsy netiny nataonay tamin'se ary diso anatrehany se zay ka zany ny fonanay mamelary se anay satria marary mafy malemy eo ampandriny raha tovo a okary se
aleo ny enje nombo masika tsy zay enje nieritreritra latsaka ao anatinay fanenenana ary soa ary fa mbola men'Andriamanitra tombonandro tahaka izao na ahafahana matsapa tena aza hialokalofan'izany lesy Andriamanitra lesy ny ve lesy manao ny atao lesy dia anaran'Andriamanitra ny atsotsony lesy sanatria tsy metsara velatsy amin'ny seara hery fa tena vokatry ny foko izany fifonana izany ary mbola fatahorana an'Andriamanitra ihany koa ekeko fa mbola fembe ny fonse amin'izao nefa mba misy zavatra iangaviako ny sera mety manomana fionandeha ho an'ny rehetra mantsy ara-pitso momba ny sosiete zany ka ny olona rehetra voakasika izany dia ho avy daholo dia manasa ny sehako ivero ary ny datana mba ho tonga ny endrimino ra-pitso amin'izay fantatsika ny marina rehetra ary tsara kosa lesy zany hevitra lazany rada dia nampitondrafatra ho an'ny sekory se ratova maniry mafy ny aona sy resaka misehony izy fa saingy tsy afaka mandeha ka raha mba mety se dia tonga avany androany fa tiany raha miaona mise melohan'io ra-pitso asa aloha fa hitako iny amin'izay zay se manantena amin'ny fahatongavany se fifonana amin'ny maha-olombelona no nataoko tamin'ny se teo fa ny fitoriana sy ny fanindriana amin'ny lalàna dia zoan'ny se zany za koa efa vonona ny baby mivaliny nataoko dia izany no mahatonga hikarakara aingana ny sosiete io mba ilamina ny fiainany reniko sy ny zandriko zay rehefa misaotra betsaka finona koa ty manjontra ny akao voakapoko ty fa inona manjoanao e inona ny nahavoadonanao tany iala ary Sofia iala amin'inona iala tsy araka aminao ato tsony ary tsy iray tsy kombakomba aminao inona zany e so dia manofy ary za rija inona ny teneninao teo tsy manofy ianao ka iala tato sahanao manao an'izany ahoana antsosa satria efa avitra ny dadanao no vola tatsy amiko ka tsy vidiny ihany ireny eto indray tsy misy afamainy izany izay misy anahy tsy maintsy misy anao eto indray tsisy baikobaikoanao zany tsony joro amaizy amin'izay taloha rehefa nanenenana dia aninona
dia aninona koa nefa ianao e? Ary lasa Rita! Rita! Raha pitso amin'izay ny fotoana ry mama, efa vonona ny zavatra rehetrarehetra. Novoriako daholo mantsy ireo mpanodikodina amin'ny fananantsika hatramin'izay. Dia miao anaty an-tranondrominy raha pitso. Iverina amintsika amin'izay ny sosiete, ny fananantsika rehetrarehetra nahodinkodin'ny olona. Efa ty amiko ny porofo rehetrarehetra ndraisantsika n'izany. Ho endry tsara amin'izay ary mama. Olon-dehibe efa matotra zao. Alefa any an-dafy tsabo tena. Fanjakoa ampiarahana aminao any fa izany hitantana ny sosiete. Faly mama. Fa mialohan'izany rehetrarehetra izany hiezaka aloha hifona amin'ny rehetrarehetra. Mba tsy hisy ho any am-ponjana izana ny hafa. Efa endry moa ny zanaka mama fa mitenena amin'izay mamela le tsery pesaka le tsy ny zavatra tsy nentina ataoko mba ho felan'Andriamanitra le tsy mifahotako fona lesy mifahafahoana tova mamela an'la lesy eny ary forolaniny eto daholo sika rehetra. Voalohanteny aloha angamba dia fisaorana tsika tsirairay avy izay nanohana ny antso. Manaraka izany koa ny antony antsoina sy namoriana tsika tahaka izao andro ray andro any izay ahafahantsika mamasa vorovoro nisy teto anatin'ity sosiete ity hatramin'izay. Indrindra ihany koa teo anivon'ny fiarahamonina izay nisy antsika tsirairay avy voakasika izany. Mbola ho avy moa ny fitsarany lalàna amin'ny maha-olombelona fa ny zava-dehibe tokony ho ataontsika eto androany dia ny fifamelan-keloka. Mbola misy anefa ireo izay tsy tonga. Mino anefa fanahin'ny olona izay nieritreretintsika fa tsy ho hita eto ary amin'ity androany ity. Efa natao daholo izay fomba rehetrarehetra tsy maintsy hatongavana eto androany.
Mahazo toerana ary nareo tompoko. Angamba efa samina fantatra amin'ny fizotran'izao tantara izao tsika hatrany amin'ny voalohany. Hovatsika androany nefa izany drame izany satria itompoko Lara Kotomanga izay loharano mpiran'izao ary efa tsy eo intsony. Eto aho dia manararoatra mamerina fifonana izay efa nataoko tamin'ny tsirairay avy satria matsapa-tena fa diso taminareo rehetrarehetra. Ankehitriny anefa mbola matsiaro aho fa manana didy kely izay tsy maintsy faiko mialohan'ny andraisan'ny lalàna ny didiny. Mialatsiny angamba aloha raha ohatra ka hiteny avy hatrany manapaka ny tenin'ny rato ahako. Angamba vahaolana momba ny orinasa sy ny fiainantsika no tokony vahanaingana. Fa raha zaho manokana efa namela ny heloky tovy sy rado ahako, ary zany tsy nametraka fitoriana mihitsy. Misaotra seriery. Misaotra betsaka se ery. Fa sao misy zavatra mbola angaviako ny seriery. Mamelasy ihany vero. Ekeko hoe nisy fahadisoana vitany ihany. Fa tsy ndatsiko makomba tamiko namono ny seza ry sea. Mamelaza ry sea. Raha amin'izay indray ngamba aloha raha anay manokana ny amin'izay fa tsy tokony asitsika resaka be loatra ny amin'izay. Eny seriery efa betsaka izay resaka nataontsika izay ary aoka ho an'ny sesa mirery ny fanapahan-kevitra momba izay. Fa ny zavatra mba tiako resana moa zany eto dia tsotra ihany. Za fototry zao rehetrarehetra zao ka dia mifona aminareo rehetra, indrindra moa fa aminao ry madame Lolona. Mifona aminao aho fa vokatry ny fitiavan-tena, vokatry ny fitiavam-bola, dia izany rangory fototry zao rehetrarehetra zao. Zay ny marina vonina ny anonitra ny ratsy vitako rehetrarehetra. Eny na dia atao hoe hitolo-batana amin'ny fanjakana aza noho izay ratsy vitako izay. Ary manaraka izany dia todika manokana aminao ary sisi. Eny anaka, za no nampamono ny rainao. Eny maninona tsara. Eno a, zay ny marina. Ka dia vonina hitolo-batana na dia higada mandra-pahafatitra aza. Fa raha mombatra Kotomanga manokana kosa dia tsoriketo fa tsy naninina azy a. Dia izay ry zareo a. Lehilahy tsy fanina ianao, tsy fantanàna, fitanàna moa Tsy manaiky an'izao a. Lehilahy miotrana ianao, fa vita mampamonay a.
fa olana manaraka tokony hodiny atsika aingana angambany dia momba ny Sofia. Raha ny amin'izay se tsy misy olana. Efa misy ekipa nampangalako azy ihany. Dia Sofia fa sisy nareo dia aminaiky fotsiny amin'izao. Ohatray! Tsy mahalala avy ianao. Rehefa ahoana izy? Arosehoko anareo. Eto amin'izay zalahy ilay olona nampangalako anareo a. Tazony tsara. Sophie. Mam? Ary toa miteny mam? Pozina. Ay mbola tena koa namono an-drako. Maty an'androany. Ka mahalalana zany ianao misy notera. Ka saika raha reto mba olon'ny lalàna eny. Malana tsara fa mba tiako pataka inona le antony isamborana. Any amin'ny komisara sy ny tribunal manazava an'izany. Iraka fotsiny izay ka anao aty. Misy zavatra fafana ataonao matoa ianao asina aty. Raha izany aloha aloha iantso avokazy. Olona ohatr'izao ianao misy notera dia mahavalo ohatr'izany. Ka saika raha reto manana zoe ary teny e. Manarahana iny moramora fotsiny mba tsy afabaraka ny tany mamoniny. Miasa ngaela. Mandamindamy mandreto akia. Korotana ambony ambany mihitsy nanaovan'ny zalahy sosiete tato. Sao dia aloha mila fanampiana lahy. Eny e. Fa manahoana aloha mama. Ohatray. Efa niresaka be izy tamin'ny maraina. Zany. Mahafinaritra kosa izany. Vita ihany indry bavy. Miverina antsika amin'ny fananany dada. Fa ny fitantanana azy zao mila famatorana tsara. Mbola fitahian'Andriamanitra daholo izany ry rado. Marina izany. Fa ny mampalahelo dia ivery sy hery. Fa ahoana ry bavy? Yevitra fa hoe fitiavana nomena be dia be tsy miafina. Petrapetra serija. Zao se rehefa nandinika tsara dia
aleo angamba ny seno atao directeur général ato adjoint mifankaty tsara nareo roa fa ono aloha mba roviana no neritreretanareo anaovana ny raharahanareo Eritreretra aloha dia atao haingana paraky izay azo atao savonary kontsa Sany mihitsy sady manefa ty hitanga zafikely eny e ary sy fa vonina nampy anareo amin'ny fandaliana rehetra so tsy mety ndraika mbô fitaka so tsy mety ndray zay atao so tsy mety ndray kaloko miala lony androany so tsy mety ndray zay atao so tsy mety mety tsy mety Ery a dia tena tsy tianao tsony fa fipetrahako eto zany rery Everinao fa moramora verina anaovanao sitovo a moramora tokoa ny zava-bitanao sitovo tamiko a mahangony fotsiny fiarahanao tamin'ny rakotomanga efa mba milamina daholo eny ny fiainanao lany rery tsika isanao sisa tokery mino sitovo ara reny afaka mifamela heloka tsara fa ny atsika isanao zany dia tsy hisy mihitsy sapako fa tena diso ahy manolo zany ry ve fa tsy anahy dia tapa-kevitry ny andeha zany nareo ai efa betsaka izay zavatra vitanao taminay izay ry minona aleo ngambany aloha izay andeha hikarakara ny tokantranonay amin'izay sady efa vita koa izay ny adidinao ka nafinaritra angeny ny raha natato ry mamalolona eny na dia izany aza efa tomombana daholo koa anie izao ny zavatra rehetra ary sisi ahoana miaraka aminay izy ka ay tokoa moa sady rado sisi zao ndiko izay mahasoa anareo raika izy atao hitako ohatry nisy fivana be mihitsy koa ny rady hatramin'ny nisy ny sisi tazo izay ry mamalolona zany misy fivana be ahoana ke hitanao na le toetra ratsy taloha na ny fifohana zava-mahadomelona ary dia afaka tamin'ny tanteraka tsy misy ohatra amin'ny fifankatiavana raika izy fitiavana koa ny manova zavatra betsaka
fa izy taloha no nyteny miaraka izay sy rady e. Izany koa kiva moa dia mbola ho afenina ihany a. Tena tsy santony tokony havelomako tsony. Tsony moa ny amiko. Fantatro fa hery tena tsy hiova fo amiko tsony mihitsy. Dada tiany gatra. Noho ny natao koa dia tafaka lalan-drano mamako. Nianatry ny fiarahamonina nefa tsy haiko tsony koa ty. Azafady akiry sisi fa ohatran'ny nampiandrenao ela. Mbola nijery zavatra tao amin'ny comptable tao a dia voatery nampiandrasiko ianao. Tsy maninona re zany e. Salama tsara velo ianao? Salama be mihitsy fa inona aloha no ampiantsonao anahy maika be aty amin'ny birao e. Ay ve saika nisy resaka kely maolazaiko anao fa aleo tonga dia ataoko lobary andasy ny resaka. Fa misy inona rado a? Tsy dia misy ninona wa sisia. Tianao ane ay fa hono arado. Tena mifonao ve ny tenenanao an'izany? Tena mifoko izany sisia. Hitanao hatramin'ny nahatongavanao tato dia efa nitsiry tao anatiko ny fitiavana. Izany fitiavako anao izany nibosesika dia afaka tamin'ny fahazaran-jatoko rehetrarehetra. Ianao mihitsy ny tena nanova. Eny e, sady efa DG koa ve moa ianao tsy efa mba tokony ho endry amin'izay e. Sotro Fizao aloha dia tsy manahy fa titoko. Miandry anao, miandry fo.
Iry tsy mitsahatra miteny aminao alaminao ny aminareo sy vero. Izany moa jereo ny fiainan'olona rehetra efa milamina daholo. Ny anao sisa raha fantatrao moa tsy ny ataotsaiko. ny nahaza jao iny jereo ny reny hitanao reny toetrany nefa niova ihany izy. Tena marinao mihitsy izany. Ampy mihitsy nandiniako ela be izay ry Boto aho. Vonina ny amela ny heriko vero aho. Ampy izay fotoana ny eritreretako izay ry Boto aho. Sady tsy efa fotoanany koa ve izao e? Dia ho any amin'ny vero aho izao. Vonina ny izaka izay mitranga ahako. Tapa-kevitra ry Boto fa anarina ny tokantranonay aho. Anarina ny fiainanay e.
Vero? Vero?